zany no amin'ny tanon nefa fantatrareo fa ny eo aminay tsy miary zasy zareo tsy mety raha ny olona ambonimbony fotsiny mana mankalaza ny mahefa-polo taona dia any amin'ny 50 taona fa natao androany no tena amin'ny tampihavanana tsisy vidividirana fa ny rehetra dia mahatonga eo amin'ny ray alina eo nisan'ny mpikambana Fi.Z.A.Fa.To eto Antananarivo fa eo amin'ny 5,000 na mahelikely zay ny hevide dia zao tsy manavakavaka mizanisa nanao fa na olona avy Antananarivo eto ara dia misy plasy fitokanao azy eo mahazo tonga doa miazona sakafo aminay manaraka an'izay dia hoe le fihavanana ihany ny farany moa miaratsiny fa ohatrany mamerana mbola lazan'ny kardinaly hoe valio amin'ny soa ny ratsy na dia misy fanaratina ary dia manao soa ny Fi.Z.A.Fa.To ary mampiseho an'zareo rehetra fa mikambana iratsy ny vaky zay zany no hafatra fitana itotika bebe kokoa amin'ny tanora amin'ny resaka fanomezan'asa satria zay no mampitaraina tanora zay zao alohan'ny faran'ny taona ty dia tanteraka salon de l'emploi ho an'ny zanaky ny faritany mba mahita hoe iza no afaka mahazo asa mba manampy areo tsy anasa zany dia ideya faran'izay osaosa indrindra araka-karena dia tsy maintsy anovana fanampiana manokana